fa nomboketsika dia iresaka ny tontolon'ny baolina kitra ny Brésil ary dia nampitaka eran-tany isan'ny tafiditra anatin'izany mbola tiana ny mpamoana ny fandarantsika ny magasin le sportif. Ity magasin ity izay nanokatra magasin vaovao eny Sorano eny nomena ny anarana hoe la maison du ballon mihitsy moa zany izay toerana izay araka izay anaran'izay dia ireo karazana baolina rehetra amin'ny taranjam-pahatanjahantena rehetra ka ilana baolina izay no hita ao amin'ity toerana ity. Amin'izao fotoanan'ny mondial izao dia maro indray ny malagasy mitaitra amin'ny filalaovana ny baolina kitra. Entina manome fahafapo azy ireo dia nanokatra tsena vaovao mivarotra ireo karazana baolina rehetra misy ny lieu sportif ny alatsinainy teo. Nampitondra ny anarana hoe la maison des ballons ity tsena vaovao etsy Sorano ity hamadika ny piraisana voalohany. Ankoatra ireo karazana baolina kitra amin'ny kalitao tsara dia hita eo ihany koa ireo baolina amin'ny taranja hafa. Tsara marina fa hita amin'izany tsena izany ihany koa ny baolina ofisialy ny mondial efatra ambin'ny folo sy roarivo dia ny Brazuca. Ao ihany koa ireo fitaovana isan-karazany ilaina amin'ny fanatanjahantena. Raha ny mpiasa tompony andraikitry ny la maison des ballons moa dia ny karazana baolina azo laovina amin'ny tany no tena maro mpisafidy ao aminy. Izay dia noho ny olana amin'ny fotodrafitrasa misy eto amintsika.